Anio Alahady, voalohan'ny volana Jona, taona 2024. Evanjely Masina nosoratan'i Masina Joany, nalaina tao amin'ny toko 7 andininy 20 hatramin'ny 9. Mba ho iray izy rehetra. Tamin'izany andro izany, i Jesoa niandrandra lanitra ary nivavaka hoe, Ray masino, tsy ho azy ireto ihany no angatahako, fa ho an'izay hino noho ny teniny. Mba ho iray izy rehetra tahaka Anao, Ray ato amiko, ary Izaho aminao, ary mba ho iray amintsika koa izy, mba hinoan'ny olona fa Anao no naniraka. Efa nomeko azy ny voninahitra nomenao ahy, mba ho iray izy tahaka ny maha-iray antsika. Izaho moa ao aminy, Anao kosa ato amiko, mba ho tena iray tokoa izy ireo, ka ho fantatr'izao tontolo izao fa Anao no naniraka, ary Anao tia azy ireo tahaka ny itiavanao ahy. Ray tiako hiaraka amiko any amin'izay toerako ireo nomenao ahy, mba hita ny voninahitra nomenao ahy, satria efa tia talohan'ny nahariana izao tontolo izao Anao. Ray marino, tsy mahalala Anao izao tontolo izao, fa Izaho no mahalala Anao, ary ireto koa no nahalala fa Anao no naniraka. Efa nampahafantariko ny anaranao izy, sady mbola ampahafantariko koa mba ho ao amin'ny fitiavana izay nitiavanao ahy, ary mba ho ao aminy koa aho. Izany ary ny tenin'ny Tompo, nderany eo Anao, ry Kristy.